Efatrano sisa dia higadina ny fetin'ny ray izay amin'ny alahady faha-20 ny volana Juin izao ny fankalazana. Raha ny zava-misy anefa latsa-danja ny fankalazana ny fetin'ny ray raha oharina tamin'ny fetin'ny reny teo. Misy amin'ireo tanora aza tsy mahafantatra ny daty ny fankalazana ny fetin'ny ray akory. Mifanaretsaka ny olona mividy ny fanomezana amin'ireny mpivarotra ireny aty an-tsena amin'izao. Tsikaritra nefa fa tsy mbola tazana amin'ireo mpivarotra mihitsy ny fanomezana ho an'ny ray. Raha misy aza dia mpivarotra azo isain-tanana no hita mivarotra ny fanomezana ho an'ny ray. Ray alohan'ny ankonana raim-pianakaviana fetin'ny ray andro ray toa zato izay entina nomezan-danja ny ray ka tsy tokony adinoina. Aseho misy gadina ny mazava-dehibe sy ny ray eo amin'ny tokatrano eo amina didy rehetra izay atsoloana ny asembohan'ny havany na ny ankonany na ho an'ny manodidina sy ny firenena izay tena. Ary mampisongadina koa ho an'ny lehilahy hoe zava-dehibe ny fisila eto ambony tany tsy hanao tsinontsinona amin'ny tokatrano. Aive izy aty olona manana ny maha izy azy vanim-potoana anankiray atsapahany ny tokatrano rehetrarehetra na zanaka na ny indrindra mifandray-pianakaviana hoe aiza ny fianakaviana zany olona manana vavana manana ny lanjany manana ny maha izy azy. Ka ny fetin'ny ray zany isan'ny mampisongadina ny maha zava-dehibe ny fisin'ny ray eo amin'ny araka izany dia ho fanomezana setra ho an'ny ray. Ny radio télé NAKAY dia manomana fandarina manokana ho an'ny raim-pianakaviana. Ny akanton'ny papa izany anasana ny ray rehetra mba handray anjara amin'ny fandaharana izay ho atao ka maimaimpona ny fandraisana anjara amin'izany izay soratana anarina aty amin'ny radio télé NAKAY hatrany.